miditra amin'ny lalantsara faransika épreuve spéciale am'izay ty fandarana midi magnifique ity zao tsika dia zala mpanao azakazaka-piarakodia indray no raisitsika rehefa vity ty faingo ity zareo lamba mavo mivahintsika eto a avy eo amin'ny asakma Frédéric Rabekoto sy Andry Tahina Rakotomalala miaraba anareo miralaha miarabatsika eto amin'ny plateau sy ireo manaraka ny fandarana midi magnifique amin'izao atoandro zao manontany zala iza no Frédéric Rabekoto amreo de iza no Andry Tahina Rakotomalala Andry Tahina Rakotomalala le misolomaso zay mora ka zareo misolo maso daholo fa le tsy matana fimezana no Frédéric Rabekoto iakaiky finaingo izy izaho mihitsy zareo no mpikarakara ny rallye Sakma zay atao amin'ny faharoa amby roapolo fahatelo amby roapolo faefatra amby roapolo volana jona ho avy zao tafiditra fantaniko voalohany hoe tafiditra anatin'ny manche ny championnat de Madagascar ve oui deuxième manche ny championnat de Madagascar de rallye ny rallye Sakma rallye Sakma izay mitondra ny anarana hoe rallye Visca Hong c'est zany sponsor officiel ny rallye Visca Hong Visca Hong Kong c'est mihitsy batterie le Visca Power batterie de le Hong Kong resaka kodiarana miangeza de mandeha makaza de aiza va somary pour rien Frédéric les rallyes zany miala avy eo Imercassine ny regroupement sy ny parc de réparation amin'ny Avonalande eo akaiky ny UBP de ale atao hoe PC de miala avy eo izy de manao épreuve spéciale makany amin'ny Ambohimanamboly de miverina misy lalana avy eo makany Ambohimanamboly misy lalatany de firy kilomètre eo ny total izy total ny rallye zany eo amin'ny 290 km eo ny total de ny épreuve spéciale misy 120 km zay zany no an'ny rallye Visca Hong Kong ny épreuve spéciale misy isa 12 côté Atsinanan'ny Antananarivo zany no atao le izy efa voalazany Fredeur côté Ambohimanambola Imercassine de misy ny Anjeva sy Ankadanandrina zany zany hoe tsy miakatra ty amin'ny ville mihitsy zany izy tsy miakatra amin'ny ville zany am'de mitoraka ty fa efa le zana centralisé nany mihitsy zany izy mba manamaivana ny charge ny concurrence ny organisation embouteillage ihany koa firy eo ny mpandray anjara mety hoe andrasana amin'ity rallye Sakma mandrindro Hong Kong efa clôturé zao ny inscription de 47 ny isan'mpandray anjara 47 zavatra tiana mariana fotsiny ao anatiny aloha zay mongala satria zavatra tiana mariana fotsiny efa ela ataoko hoe record angamba zay liste zay nombre d'inscrits zay nandritran'izay folo taona nanaovana rallye teo zay zany 47 inscrits bon fady be zay Sakma engany mba ho totosa somatsara ny rallye ny teny kely ataony angama de ny fisorana amin'ny sponsor efa nyteneniko teo hoe Visca Power sy Hong Kong sy ireo partenaire anay maro be misy ny Orange ny Cool TV ny Osti ny Olsim ny UBP ny ao an-trano load transport Andianjafy de ny quincaillerie Mahavantana tena raha vavy tonononay saneto fa ina moa saky teneniko to amin'ny le circuit le parcours ho am mpijery aiza mety hoe tena misy spectacle tena tsara ahafahana mijery mety ohatra hoe misy tsaiko misy ohatra hoe mba manidina kely ohatra le fiarakodia tena na tsaiko ohatra hoe lavalava tazana mihitsy le izy mety azoko atao hoe tsara daholo ny jerena izy rehetra rehetra fa tam'ty tena tsara be ny lalana de dikan'izay hoe mba hiezaka mba andeha mafy sy hanao spectacle daholo ngamba ny mpandeha ny Zoma efa nytenen'ny Frédéric teo raha ohatra hoe taraiky kely le mpijery eo amin'ny bypass am'le panneau pneu no afaka mijery de mitsofoka kely aloha de mahita lavitra tsara Zoma manomboka amin'ny 12 ny épreuve spéciale voalohany de manao aller retour izy amin'iny ny any Anjeva indray be de be ny zavatra azo jerena any fa miankina amin'ny tsirairay misy an'izay lala mahitsy teneninao zay
Ianao mety efa mahita an'izy le zany fa ny rally asaky mazaitsiny hoe rally viscapo Hong dia manomboka amin'ny faharoa amby roapolo fahatelo amby roapolo faefatra amby roapolo ny volana jona miainga ery Amerika Sinina ary mifara eo Amerika Sinina ny andro alahady mety hoe amin'ny firy eo ny fiarakodia voalohany no andrasana dia mety hoe amin'ny firy ny fiarakodia farany no andrasana. Raha ny tokony ho izy a tokony manomboka amin'ny ray sasany eo zany ny fiarakodia voalohany amin'ny alahady no tonga eo amin'ny UBP nareo mingalaza engany zay nirina ma BDP ny 47 inscrits au BDP ny adversaire dia ataoko hoe any amin'ny telo any angamba ny topile farany mety tonga eo raha ohatra tena fanakaikaiky zany fanakaikaiky fa en principe aloha tokotokony ohatrohatr'izay izy ianary mirahaso aminareo mirahalahy dia misaotra anareo nanakely vahiny teto amin'ny midi magnifique avy farany le histoire rally viscapo Hong Kong ina rally viscapo Nankang Nankang zay zany chose mba tena hoe chose rally viscapo Nankang rally viscapo Nankang viscapo Nankang mila pidina kely ny ianary mbola hiverina eto izy mirahalahy iresadresaka momba ny vokatra rehetra azo tamin'io rally io